nefa tsy hainy akory ny manavaka hoe lainga ve zany sa tsy lainga. Dia za zany manavatra antsika fiangonana. Za mba mandany andro miaino ireny laingany olona ireny hoe sosososo. Tambatambazany vary orde eo ianao, mena vary nareo, mena vola nareo, mena asa. 20 zao nolazainy Jehovah Tompo. Indro simbako ny fononareo, zentinareo izaha hiaza ny fanahy aminy, mba hahafany ireny anidina. Eny hotriariko hiala misandrinareo izy, ka lefako hanidina ny fanahy izay no azainareo. Hotriariko ny fisaronanareo, ka vonjeko ho afaka amin'ny tananareo ny oloko, dia tsy ho azo ny tananareo ho aza intsony izy, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Satria lainga no entinareo mampalahelo ny fony marina izay tsy nampaleloviko, sady entinareo manatanjaka ny tanany ratsy fanahy, tsy elany amin'ny lalany ratsy ny mba hamelomana azy. Dia tsy ahita anohany foana na hanao faminaniana intsony ianareo, fa vonjeko ho afaka amin'ny tananareo ny oloko, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka tsy hivitehaka na. Reo olona nataony zareo sambelona ireo, reo olona ny fitanjareo tamin'ny laingany ireo, raha mbola miverina amin'Andriamanitra ireo, dia tsy maintsy ho vonjen'Andriamanitra tany ampelantanany tany. Hosoton'ny tany reo olona reo, dia ho fantareo fa zaho ozy izy no Jehovah, ary tsy maintsy ho afaka tany ireo. Ary efa maro ny olon'Andriamanitra efa naninona zany, efa afaka tany. Satony an'izany ny zanak'adala anankiray, hainareo ny zanak'adala pira, sady tiana izy no hery ny sotonana azy tany, ny anarany izy ary zany. Tsy maintsy ho vonjeko tany ny oloko zany hoe ireo zany tena mbola misy olon'Andriamanitra zay mbola tsy azony devoly sambotra inona ozy izy, sambobelona, dia tena olon'Andriamanitra mbola vonjeny tany ireo. Misy olon'Andriamanitra tsy maintsy mbola tafaverina zany atao amin'ity vala ty, raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka. Halleluja. Ary izy ireo fa manomboka mandeha tsikelikely, fa mody mandeha aloha Ramatoa sy ny zanany, fa rangaha mbola maka saina hoe endany aloha tsapao ny alalin'ny rano, so dia misy lamatoa masika be ao. Tamin'ny zanak'adala manko ny lamatoa nasika sa tsy nasika. Zaho izy tsy nanao adalana, tsy nanao ininina, tsy namonono zanak'ondry akory, fa zanako nanao adalana io ndray tonga ato amonono zanak'omby, tsy menao kapa sy peratra sy kanjo madio ozy izy. Za tsy hiditra ao tsony ozy izy. Izy nitatany hoe very ane tika hita indray, tsika tsy maintsy mifaly, na hiditra ianao na tsy hiditra. Dia misy zany nitsapatsapa ny alalin'ny rano, endany tsapao ny alalin'ny rano, ahoana ny réaction-n'le lamatoa ao. Masika ve ny lamatoa sa milamindamina? Fa rehefa milamina ao tsy dia lalina loatra ny rano, ho avy ihany. Dia iny ilay hoe ho vonjeko any tananareo ozy izy ny oloko, reo olona ny fananareo lainga ireo, reo olona ny fitapitanareo rehetrarehetra reo, dia ho hita izany. Dia ho izy sasany zao mety ilaza. Ka ianao moa zany tsy mandainga milaza hoe président 2013 nefa aiza izy 2013. Manitsy tonga hatramin'izao. Aiza izay faminania mikasika an'izany. Mamaly an'izany ihany Ezekela mpaminana. Ezekela 12 tsy lavitra tsika, eo ambonin'ny 7 ao. Ny 920 ka hatramin'ny 720. Ezekela 12 920 ka hatramin'ny 720. Aiza ny faminaniana nambarana, hatramin'izay aloha dia tsisy latsaka na iray aza ny teny. Ary tsika tamin'ny fiangonana fa malala tsara ny faminaniana, fa mbola ao anatin'ny faminaniana tsara itsika izao. Mahalala tsara tsika, ao anatin'ny tsara tsika izao. 920 amin'ny Ezekela 12. Ary tonga tampoko ny tenin'ny Jehovah nanao hoe ry zanak'olona, ahoana moa zao fiteniny ataonareo amin'ny tanin'ny Israely zao hoe mihaela ny andro ary tonga tsinotsinona ny fahitana rehetra, koa lazao aminy hoe zao no lazain'ny Jehovah Tompo, atsarotra ny fitenenana zany ka tsy atao fiteny ao amin'ny Israely intsony, fa lazao aminy kosa hoe akaiky ny andro sy ny tenin'ny fahitana rehetra, fa tsisy fahitana foana intsony
na faminanina mandrombo amin'ny taranak'Israely fa izao Jehova hiteny aho ary ny teny lazaiko dia ho totoko tsy hajanona ela intsony izany fa amin'ny andronareo ry taranaka maditra no ilazako ny teny tsy hanatanterahako azy. Hoy izany manao sonia ho Jehova tompony mary manao sonia fa tsy hoe pastera Mayolina. Ary tonga tamiko ny teny Jehova nanao hoe ry zanak'olona indro ny taranak'Israely manao hoe mbola ho ela izany fahitana izany ary ny amin'ny fotoana mbola lavitra no vinaniny ko lazao aminy hoe zao no lazainy Jehova tompo tsy hisy hajanona ela intsony ny teniko fa ny teny izay ny lazaiko dia taterahako hoy Jehova tompony maro. Amen. Halleluja. Averiko tsara ndiny ndraiky am'roapolo sy ny roambiroapolo tonga tamiko ny teny Jehova nareo zanak'olona ahoana moa izao fitenena nataonareo amin'ny tanin'ny Israely zao hoe miaela ny andro ary tonga tsinitsinina ny fahitana rehetra ko lazao aminay zao lazainy Jehova tompo atsaro zany fitenena zany ka tsy atao fiteny amin'ny Israely intsony fa lazao aminy kosa hoe akaiky ny andro sy ny tenin'ny fahitana rehetra fa tsy hisy fahitana foana intsony na faminanina mandrombo amin'ny taranak'Israely fa izao no Jehova hiteny aho ary ny teny lazaiko dia ho totoko tsy hajanona ela intsony izany fa ho amin'ny andronareo ry taranak'Israely ry taranaka maditra no ilazako ny teny sy hanatanterahako azy hoy Jehova tompo. Amin'ny androniza amin'ny androntsika izao no hanatanterahana izany. Dia lazao amin'ireo olona mandrombondrombo anareo satria io sisa no andenganina amin'ny olona rehetrarehetra hoe mpaminany sandoka e devoly aiza zay teny lazaina hoe zao zao aiza zay tanteraka eo ho hiteo ho hiteo. Ohatrany hoe nakinina tamin'ny maha-filoham-pirenena anahy koa ny finoantsika rehetrarehetra ato ka rehefa tsy filoham-pirenena dia za tsy hivavaka intsony ka tsy filoham-pirenena liriko vao fitaka azy zany nakinina tamin'izany zany ny finoanao fa tsy tamin'ilay maty tamin'ny atsasaky ninona ny herinandro tsy maintsy ho tanterahako ny teniko ndinonena am'roapolo ary tonga tamiko ny teny Jehova nanao hoe ry zanak'olona indro ny taranak'Israely manao hoe mbola ho ela izany fahitana izany fahitana izany ary amin'ny fotoana mbola ho lavitra ny vinaniny ko lazao aminy hoe zao no lazainy Jehova tompo tsy hisy hajanona ela intsony ny teniko fa ny tenin'izay ny lazaiko dia ho tanterahako hoy Jehova tompony maro. Aona ny lazan'ny apôstôly Paoly azy ary amin'ny Timoty alohany amin'ny tianantsika azy verina ary amin'ny perikôpa ary amin'ny Timoty toko faharoa tsika. Timoty toko faharoa ndiny 7:20. Timoty faharoa toko faharoa ndiny 7:20. Kanefa ny fanorenana mafy ataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao ny tompo mahalala ny azy ary koa ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fanorenana mafy miorina tsara tombo-kase dia hoe ny tompo mahalala n'inona fatan'Andriamanitra tsika fatany Jesosy tsika ondrony mino azy maty ny Levi natsangana araka ninona io ny soratra masina. Andiny 20 fa ohatrano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao fa fanaka hazo tany koa ny sasany omem-boninahitra ny sasany ala baraka. Io ny am-piangonana tsy atao am-piangonana koriny dia pastera daholo ny olona evangelista daholo missionnaire daholo l'olona daholo tsy zany daholo ny am-piangonana fa misy ny sasany volafotsy misy ny sasany volamena misy ny sasany hazo misy ny sasany inona tany tahaka ny vazy ao am-piangonana tany nanaovana vazy dia misy olona ohatra ny vazy misy olona ohatra ny vy misy olona ohatra ny volamena misy olona ohatra ny vola fotsy ao am-piangonana fa na dia vazy ary omem-boninahitra satria tsy maintsy atao voninkazo sady zany tany io ny vazy zany tany ino moa ty vazy ty vera zao to misy vazy tany fa omem-boninahitra izy satria asiana voninkazo izay no foronon'Andriamanitra voaloko tsara izy nefa tany azo ny sasany
fasaingin'izao na azo ary izy atao gorotona azo ary izy anaovana trano fiangonana nefa rehefa vita ny ilana azy dia arina izy alambaraka ary dia misy olo koa zany ohatran'izany ao am-piangonana misy olona natao fotsiny izy andofa folo-karena fa rehefa vita ny fandoava folo-karena dia izy indray ny miala natao fotsiny izy amboatra fiangonana fa rehefa vita ny fiangonana dia izy indray ny maninona miala natao fotsiny izy ividy orika sy bafina ny fiangonana rehefa avy eo izy indray ny miala natao an'izay fotsiny izy natao mpamboatra inona fotsiny izy zany sahala amin'izany zao tsika iso tany amin'ny voalohany ny olona tena nanao ny taratasy nananganana nyty fiangonana tsika ty ho ara-dalàna amin'ny firenena nanao ny statut rehetrarehetra zany za nga nay an'izany tany amin'ny voalohany tsy hitako akory naiza ny lalana andehanana amin'izany fireo olona reo dia nifofotra nanao zay rehetrarehetra namboatra le sambo fiara rehefa vita le sambo nandeha tao anaty sambo ve olona mpamboatra ny sambo fiara tamin'ny andro Noa sa tsy tao niditra sa tsy niditra ina indray ny solo azy ninona ny biby indray ny solo azy nefa ny biby tsy namboatra sambo a tsy lany mongo tsy lany hery namboatra ny sambo io a fa ny hafa indray ny niditra tao dia iny le sariny iny dia zao ny sariny iny naseho amin'ny petera daholo ny biby rehetra tany an-danitra nampidinina teo aminy dia hano sanatria tsy mbola ninona zava-padina dia izy ny feo hoe hoany fa zay efa nataon'Andriamanitra madio za ataonao inona ho fady dia rehefa nandiniky petera kay tsy biby kay ny tianony resahana fa ny gentilisa zay lazain'ny Israely fa biby inona biby maloto dia amin'izao fotoana zao ny gentilisa zay biby maloto dia efa tsy nisy nafakavan'Andriamanitra koa dia takizay koa ny sariny tamin'ny andro Noa hoe io ny vahoakan'Andriamanitra no mianakavy ao fa isy firenena hafa gentilisa tahaka ny biby hiditra amin'inona fanjakan'Andriamanitra fa ny vahoakan'Andriamanitra mpanamboatra fotsiny fa tsy miditra zany ny sary asehon'izany satria nahoana reo olona reo tsy miditra zao ny ilazany azy amin'ny andininy manaraka eo andininy fahatelo amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo sy ny manaraka fa matava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony satria fantatrareo fa mahatonga ady izany mandava ny fanontaniana adaladala satria fantatrareo fa mahatonga inona izany fa maninona reo manao fotsimanga nga tsy fantatrareo fa franc-maçon io aza mamaly an'izany nareo ve dia mbola sapary Jehova ihany hatramin'izao e fa nindrindrana olona ane zany zavatra devoly zany e fanontaniana inona zany daladala zany ahoana io amin'ny Hebreo ihany nisy fa tsy maintsy atona amin'ny anaran'ny Hebreo ny anaran'Andriamanitra fanontaniana daladala zany mandava an'izany mahatonga inona zany ozy izy mahatonga ady zany ary tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo fa omalemy fanahy amin'ny olona rehetra mahay mampianatra mahalefitra mananatra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy fa angamba Andriamanitra nome azy fibebana lalany tsara ny marina ka hody ny sainy ho afaka mifandriky ny devoly zay nanao azy inona ozy izy zay nanao azy sambobelona anao ny sitrapony misy olona tena azo ny devoly sambotrinina mihitsy zany sambobelona mihitsy sala mivalalana samborona ny akamorony valala samborona reny dia mbola inona ny velona ny samborony olona fa ny maty mbola lalany ve sa velany ihany tsisy misambotra valala maty zany ny olona fa valala velona daholo ny samborony dia ataony anaty arona dia tonga amin'ny obolana hoe valala ankarona ina ny adiny valala karona eo fa ninona izy menakavy asambo belona maro mihitsy ny amintsika nefa azony sambo belona kanefa no izy na izany naty zany azy angamba ozy Andriamanitra hanome azy fibebahana halalala tsara ninona marina ka hodiny saina ho afaka mifandriky ny devoly zay nanao sambobelona azy raha tonga saina zany le zanakadala dia fatany hoe ay za ty nataony devoly sambobelona ty amin'ny toerany ty nangalariny taty ny fitahany tamin'ny lainga rehetra sy ny nofo sy ny filazana rehetrarehetra reo ay lainga daholo azo sambobelona fa tonga saina dia aninona ibebaka dia dikany hoe mibebaka miverina amin'ny tena izy amin'izay dia me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka halleloia halleloia am'tianantsika azy amin'izay le Ezekela toko faharoa Ezekela toko faharoa am'tianantsika azy Ezekela toko faharoa ny andininy fahatelo sy ny manaraka ary hoy izy tamiko ry zanak'olona maniraka anao any amin'ny zanak'Israely aho eno amin'ireo gentilisa mpiodina
zay efa niodina tamiko izy sy ny razany dia samy efa nanota tamiko avokoa manaraka androany ary ho any amin'ny zanaka mafiana sy madimpono any rahako anao ary ianao anao amin'y hoe zao ny lazain'ny Jehovah tompo na ihaino izy na tsy ihaino fa taranaka maditra izy dia ho fantany efa nisy mpaminany teo aminy na ihaino izy na tsy ihaino dia andanany lazao aminy zany dia andeha amin'ny radio ty toroteny ity raha riva nanomboka amin'ny 7 alina any andeha ty rapitso maraina andeha ty rapitso atoandro andeha io amin'ny larobia riva andeha io mizoma riva ty toroteny ity ilaza amin'ny Israely mivavaka sabata tsy mihinana kisoa ilaza amin'ny jentilisa rehetra fa tsy ho ela ny fahitana fa Jehovah natateraka ny teniny fazafana nareo lainga ny oloko ka na ihaino izy na tsy haino lazao aminy zany dia fantany fa efa nisy mpaminany ny teniny zany ary ianao zanak'olona aza matahotra azy ary aza matahotra ny teniny mazava be zany aza matahotra ny fiteniny aza mivadi-po noho ny tarehiny fa taranaka maditra izy fa ho lazainao amin'ny any ny teniko na ihaino izy na tsy ihaino fa tena maditra izy aza matahotra an'izay fampiororona lefa rehetrarehetra sy menace de mort sy ny sisa aza matahotra an'izany ianareo aza matahotra amin'izany hoe dia antra eo anareo dia hijaly eo anareo pertao ianareo fa mivoatao fa tsy izy tsony io aza matahotra an'izany teniny zany dia mbola toizany toizany 9 fa ianao kosa ry zanak'olona mihaino zay lazaiko aminao aza maditra tahaka zany taranaka maditra zany ianao sakafo mivavanao ka hano zay afahako anao tsika ry fiangonana aza matahotra ny zaniko ary aza manao arak'izay ataony zany aza maditra tahaka zany taranaka zany aza maditra tahaka zany ko fa idiran-doza miaraka amin'izany ihany koa isika fa aza manao ny fanaony zany aza maditra tahaka zany itsika zay mbola ato anatiny aza manao tahaka zany fa lazao aminy ko kosa nefa zany na ihaino izy na tsy ihaino na ihaino izy na tsy ihaino lazao aminy zany fa inona ny zavatra voasoratra anatin'io taratasy io 9 dia nivelarina teo anatreko zany ary nisy soratra teo anatiny sy teo voany ary fitomanina sy fidradradradrana sy loza ny voasoratra teo fitomanina sy fidradradrana sy loza ny voasoratra teo dia itsika zay iny ny laingan'ireo mpaminany ireo na nofy zay manany itsika zay nanoloran'ireo feta madity tsy madity ireo dia tadidio fa ny voasoratra amin'ny teny io loza fitomanina sy fidradradradrana raha tsy mino an'izany ianao dia toero zany toroteny zany raha tsy mino an'izany dia za tsy ampitahorina an'izany za tsy miraraha an'izany fa tsy natao anay zany fa ho anareo ao zany ndana lazao izy na ihaino izy na tsy ihaino fitomanina fidradradradrana sy loza fa tsy hoe fiadanana no ampanantenana amin'izany fa zany no voalaza ato dia mahareza ry fiangonana malala fa zay ny afatra omenantsika lazao na ihaino izy na tsy ihaino na ny Israely tsika fiangonana apokalipsy rehetra zay mihaino zany toroteny zany ko lazaina an'izany ko ka zay te hidididry tsy tomany tsy hotratry ny loza dia aza mihaino an'izany fa andana mino ny laingan'ireo ihany andana makanesany amin'ireny ho lalorany feta tsy madity ihany ndana manaraka ny zareo ho ataony devolo sambotrinina any sambobelany raha fa tsy tonga saina fa aza mihaino zany toroteny zany sa baiboly koa izy nilaza koa Jehovah teny na ihaino izy na tsy haino dia andana atao vininy zany dana lazao fa raha tonga sain'ireo izy dia tsy maintsy verina fa Andriamanitra tsy maintsy mbola ninona ny olony ihany koa haka ny olony izay nataon'ireo sambobelona izay nanaovan'ireo naloran'ireo feta tsy madity mbola ho alako tany ny oloko izy Jehovah dia manana fanatokina antsika zay havana na vadina zanaka voalalitry ny feta tsy madity ihany nangalarin'ireo ny olona reo ny fanan'ireo lainga tany ireo olon'Andriamanitra ireo tsy maintsy mbola ho afaka ireo dia ho fantatra ireo fa za no Jehovah ho Jehovah tsangantsika hivavaka amarana zany afatra izany
fa tsy misangisangy mihitsy Andriamanitra tatoato amin'ny hafatra satria tsy hoela tsony ninona ozy izy ny fahitana tsisy faminaniana mandrobo sy mandainga zany tsony sao te zany netreretanareo lazao amin'izany Israely zany fa zay lazain'i Jehova dia tsy maintsy ho tanterahany tokoa ny teniny tsy maintsy ho toy ny teniny kosa izy Jehova dia hivavakantsika ary hisaotra an'Andriamanitra Jehova Andriamanitra raha io misaotra anao zay ny amin'ny hafatra zay nomenao anay satria tonga tokoa Kristy tetỳ tany tsy andatsa na nameloko anay na mety levolevo anay fa hamonjy anay amin'ireo mpaminany zay milaza lainga mandalotra feta tsy madity amin'ny olonao ka dia mamily ny olonao amin'ny lainga amin'ny fahitana sy nofo sy faminaniana ka aminao izao no lazain'i Jehova nefa tsy niteny taminy ianao Jehova dia fitahany sy laingany reny ny olonao sy ny vahoakanao tsiraray avy dia lasa samybelony devoly dia laloran'izy ireo feta tsy madity ihany dia rehefa avy eo lozany miahaka eo le ondry rehefa tonga ny ambody masika satria mpangalatra sy jiolahy izy ireny Jehova Andriamanitra raha eo misaotra anao zay ny amin'ny hafatra zay nomenao anay androany fa nilaza anao hoe lazao amin'izany Israely sy ny jentilisa fa taranaka maditra sy madipo ireo na ieno izy na tsy ieno lazao aminy fa ny teny voasoratra amin'ny taratasy io ny ao anatin'ny sivoany dia loza sy fitomanina sy fidridridrina fa ny oloko ho ianao Jehova zay nilalora izy ireo feta tsy madity zay ny fahinan'izy ireo lainga milazainy hoe zao no lazain'i Jehova na nofy aho fa hoy Jehova dia tsy maintsy ho avotako tsy maintsy ho vonjeko any ampelantanan'izy ireo ho dia misaotra anao zay Jehova Andriamanitra ray fa ianao kosa dia nananatra anay manao ianareo kosa aza manao tahaka ireo taranaka maditra ireo aza mandeha milalan'ireo kosa ianareo hoy ianao Jehova mantsy anay fiangonana zay miaino zay afatra izao ko dia misaotra anao raha eo fa ianao dia Andriamanitra tsy mizahatavan'olona tokoa Andriamanitra tsy manavakavaka ianao ary malala ny ampitso ny afaka pitso ka dia mananatra sy miteny ary manoro hevitra ny fiangonana hatrany ka manao iza manaraka n'ireo taranaka maditra ireo ary iza maditra tahaka azy ireo hoy ianao Jehova fa hano zay afahako anao ko dia misaotra anao zay ny fananao izany tenin'Andriamanitra izany tamin'ity sabaty ity na lahady na larobina zomana andrenesanay izany hafatra izany tato tokantrano na taty am-piangonana na taty ambony fiarakodia na taty amin'ny toeram-piasana ko dia tolotra ianao Jehova ny dera sy ny ata sy ny voninahitra mandrakizay tsy verina aminao tokoa ny teninao raha tsy natateraka sy ny ampanitiananao azy ka ho asianao tokoa ireo mpaminany mampianatra lainga sy mamitaka ny vahoakanao ireo fa tsy ho afa-maina izy ireo ny anaran'i Jesosy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina no angatana izany perako akavanany ray mifonao anay ary mbola ho avy indray tsara ny velona sy ny maty ho azy ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay halleloia amen rasatsika ary mba amonjy toerana